Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ravana nahatratra ity andro anio ity ary tsy ny fiangonana zandrany rehetra. Izay indray no lohateny izay nampitondraina ity video anio ity. Azakaka nareo raha mahita ity sary izay tokaiko ity fa mbola ho alefako io video rehefa avy eo dia hanao famakafakana mahakasika an'io faminaniana izay nambara io. Fa ity ampidoana aloha dia tiako ny manambara amintsika fa tsy ny fiangonana zandrany rehetra akory no voateny ao anatin'izao zavatra izay resahako izao. Tena be dia be ny fiangonana zandriny izay tena mpiara-miasa amin'ny fitoriana filazantsara, tena mitory an'i Jesosy Kristy ary ny tenako dia tsy manenjika mihitsy an'izany atao hoe fiangonana zandriny izany. Ary aoko fantatsika koa ny tantara fa ny taona 2024 dia mbola inisiativa ny fiangonana FJKM no nampivondrona ireo vondrom-piangonana maro tao Antananarivo tamin'izany fotoana izany. Tena nisy krizy teo Madagasikara dia nivondrona hoe hiara hivavaka dia teo ny nahatonga ilay hoe fiangonana zandriny no iantsoana ireo vondrom-piangonana taty aoriana dia tsy hifanenjika, tsy hifanaratsy fa hiara hitory filazantsara sy hiara hivavaka ho an'ny firenena tamin'izany fotoana izany. Dia izay izany aloha ny tsara ho fantatsika. Kanefa ny olana ho antsika Madagasikara zany dia izao lasa ao anatin'ny arona anankiray daholo zany ilay fiangonana rehetra izay niorina taty aoriana, indrindrandrindra izay tsy ao anatin'ny FFKM. Dia misy sasany ao zany ataoko mihitsy hoe mandoto rano. Dia ireo fiangonana na vondrom-piangonana sasany ireo rehefa reo ny tononona dia mitezitra izy dia manao hoe tena tsy tia ny fiangonana zandriny. Lasa ohatrany hoe taominy daholo ilay fiangonana zandriny rehetrarehetra, ohatrany hoe ho namany ao zany nefa izy no voateny. Ka anio dia tena hanavaka tsara mihitsy hoe ireto ilay teneniko, ireto ilay tondroko, fa tsy ireto. Satria tsara ho fantatsika tsara fa maneran-tany dia efa misy classification izay ametrahana ireo ilay fiangonana rehetrarehetra izay niorina taty afara ireo. Niorina manomboka ny taona 1900 zany. Io zany zao misy tableau izay asehoko antsika dia amin'io tableau io mazava tsara mihitsy fa misy ilay antsoina hoe pentécotiste classique. Izay fiangonana niorina ny taona 1900 ka hatramin'ny 1950 zany, ireo ilay antsoina hoe vagy voalohany zany ireo. Dia ireo zany ilay mivoy an'ilay antsoina hoe batisan'ny fanahy masina, fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra. Dia io moa zany iombona ny mpandinika maro fa nisy mouvement de réveil manko nitranga tao Azusa Street tany Los Angeles. Dia tao zany tamin'ny 1906 izay raha tsy diso nisy olona be dia be niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra tao dia hoe teo no nanomboka io ilay hoe pentécotiste classique io zany. Dia taty aoriana koa nefa dia mipoitra indray reto ilay hoe charismatique. Izany hoe tena fiangonana charismatique ny deuxième vague indray izy io nanomboka 1950 ka hatramin'ny 1980 zany no tena niseho be izy io. Dia ireo fiangonan'ireo no mivoy ny resaka hoe fanomeza-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina zany ilay charisme ary ny resaka fanasitranana. Dia izay mahatonga an'ireny hoe miracle sy ny toy izany ireny tena voiziny io fiangonana io indray zany ny amin'izay zavatra izay. Dia antsoina hoe deuxième vague zany io zavatra io. Taty aoriana koa rehefa taorina 1980 dia mbola nisy ihany koa vaky hafa ihany koa hatramin'izao zany dia io ilay antsoina hoe néo-charismatique na koa ilay hoe néo-prophétique, izany hoe charismatique vaovao na prophétique vaovao zany apostolique prophétique. Dia ireo zany ilay tena mivoy an'ity resaka hoe ositra, faminaniana sy ny resaka hoe teolojia fananan-karena, ilay hoe fitahiana, fahasoavana, fanambinana, fisandratana, fandresena, zany foana ny tena voizina sy toriana ho an'ny olona zany. Dia io ilay troisième vague io zany ilay tena tondroko manokana ao anatin'ity video ity. Ary ny video izay nataoko hatramin'izay dia manondro, misy fotoana tena manondro mihitsy. Ohatra zao ny fiangonana Témoin de Jéhovah, ny fiangonana Mormon, ny fiangonana Madagascar, ny fiangonana Église de Dieu Tout-Puissant, efa samy nitondroko teto daholo. Fa tsy miresaka mihitsy andretsy ilay hoe pentecôtiste classique na hoe charismatique charismatique na koa ilay fiangonana évangélika tsotra. Any Madagasikara misy fiangonana izay sady tsy mivoy an'izany hoe miteny fiteny tsy fantatra izy, ny tsy mivoy an'izany resaka hoe fanasitranana be izany manasitrana fa tsy hoe tena mivoy an'izany. Fa nefany ohatra fotsiny zao hoe ny resaka batisa fanondroana zany no tena voiziny dia ny resaka fampianarana sy ny baiboly sy ny toy izany. Reny zany azo ambara hoe fiangonana evanjelika tsotra zany reny fiangonana ireny. Ka tondroko manokana zany fa ity néo-charismatique ity ilay troisième vague ity zany no resahako
ao anatin'izao vidéo zao satria io lay misy an'ilay mitsingidingidina ao amin'io troisième vague io no misy an'ilay olona mitsipatsipaka ao amin'io zany no misy an'ilay faminaniana misy an'ilay zavatra isan-karazany izay resahantsika ato anatin'ity vidéo ty dia izay aloha zany tsara avahana tsara zay ka raha ohatra ny fiangonana misy anao ivavahanao tsy misy an'ireny mitsipatsipaky reny tsy misy an'ireny olona mitsingidingidina reny tsofina dia mitsingidina na misy mitaty dia mitsingidina reny dia mazava ho azy fa tsy manondro ny fiangonanao mihitsy zany ao anatin'izay fa ity mouvement mitsingidingidina ity zany no resahako amin'ity anio ity ka ampitandremako antsika mihitsy satria efa miparitaka any Madagasikara ilay izy. Maneran-tany moa zany dia any États-Unis aloha misy dia any Afrika koa tena be dia be an'izy io. Any Afrika no tena be dia be an'izy io ka ito zao misy anankiray zany zao jerevantsika misy antsoina hoe Grisy izy zao tena anisan'ny malaza amin'ny fanaovana azy io mihitsy dia nohy tsara ny zavatra teneniny fotsy izy manao hoe receive the power of the Holy Ghost hozy izy. You want it? Take it. You want it? Take it. Zany hoe mila venao raiso izy dia izy manao ohatro iny dia mitsingidina daholo ny ray fiangonana dia izay zany le hoe raha milanao dia raiso ary zany raiso zany le izy dia mandray an'ilay fanahy masina zany le olona amin'izy mitsingidina iny dia fanambarako tamintsika moa fa raha any Madagasikara zao ny jerevana tamin'ny fotoan'andro ny fifoazana rehefa mitsangana zany ray aman-dreny mamaneny lavo zany dia tonga dia mitsipatsipaka daholo ny olona misy demoni ny olona misy demoni dia tahaka izany koa rehefa roanany devoly roanany demoni dia ny olona misy tromba ny olona mianjaka na ohatra karaha mijery ianao any amin'ireny fanompoana tromba reny dia misy ilay olona mitsipatsipaka eo tsy tompony tenany dia olona mianjaka zany fa tsy misy mihitsy ny tao amin'ny tantaram-piainana fiangonana hoe olona nanana fanahy masina dia tsy tompony tenany mitsipatsipaka iaraka ny trano zany tsy misy zany ka eo zany mila tandremantsika tsara ilay izy dia indao ara jerevantsika aloha ty vidéo anankiray ity. Of the Holy Ghost. You want it? You want it? Take it! That's the power of the Holy Ghost. You want it tonight? You want it? Take it! Dia izay hitantsika arak'izay zany fa ohatr'izay zany zao ilay zavatra ataony tonga dia ray fiangonana mitsingidina daholo raiso izy take it mandray fanahy masina zany raha mitsipatsipaka dia tsisy hafa amin'izany jerevana ity sara anankiray ity ohatr'izany ihany zao ity hitantsika ity nataony ity namana izay hitanareo amin'ny sary miaraka amiko ity dia zay zany no mahatonga ana amin'ny teny hoe reo ilay fiangonana izay antsoina hoe prophétique néo-prophétique lasa miaina amin'ny faminaniana dia ny tena olana manko dia izao misy olona anatin'ireny fiangonana ireny tsy mahay manao na inona na inona intsony tsy mahay mamaky baiboly intsony fa tsy maintsy miankina tanteraka amin'ireny mpaminany ireny manontany ny hevitra ireny miankin-doha tanteraka amin'ireny tsy maintsy mitany foana zany inona ny tokony ataoko inona ny tokony ataoko fa dia zareo zay mitenenina eo dia tonga dia filazany tsara mihitsy zay tenenina eo dia filazany tsara nefany mba henohany ty zavatra anankiray ity zao ve natao hoe filazany tsara ndao enotsika arany le zavatra zay resahany ho antsika rehetra zay mananavana mipetraka ao a France plus précisément au Paris ville andresako anao le misy amin'ny Tour Eiffel raha te hiantsena any Paris ianao dia zao mandeha raha te hanao vacances any France ianao dia zao mandeha fa alohan'ny fin décembre 2022 mbola milaminy Paris mbola milaminy Paris fa fin 2022 no makany ho voadaroka bombe Paris io Tour Eiffel io hitako voadaroka bombe fa zany tsy mahafantatra an'le daty tsy mahafantatra an'le daty tompoko tsy mahafantatra an'le volana tsy mahafantatra an'le andro fa raha ianao invité anao any Paris dia zao tsika miara mandehandeha any fa raha vao vita ny fin 2022 tsy nahazo afatra ho any Paris tsony zay zany aloha hoe tamin'ny volana mai 2022 nataony io vidéo io
Ary zay zany nanao invitation izy hoe raha ohatra ka te hanafatra anao any Paris nareo a dia zao zany a manafatra anao aty Paris nareo a fa après a tsy nahazo afatra ao amin'ny Paris intsony izy a après an'i décembre 2022 zany hoe efa tsy tokony makaty andafy intsony izy zany a tsy tokony makaty intsony izy zany satria efa zao ozy izy nareo manafatra anahy zao fa après fin décembre 2022 a efa tena tsy nahazo afatra intsony zany hoe efa tena imminent zany efa tena efa miloza amin'ny tatao zany zavatra any anefa na tena zava-dozana iny manao fanambarana ohatran'izao hoe misy bomba voadaroka bomba zavatra raha taty andafy izy nanao nanao zavatra io a tena tsy maintsy voasambotra izy tena zavatra tsy azo tsy manan-korotana olona be dia be hitantsika moa zany izy rehefa avy eo fa misy olona tena s'inquiéter le olona hoe inona zany no tokony ataony fa aty ananina aty zay dia zany nefa ny a le zavatra ambara zany hoe faminaniana inona ny afatra ho an'ny olona mipetraka ao Pariville, ny afatra mipetraka ho an'ny olona ao Pariville mandehana mandositra tao tsy haiko na any Bordeaux ianao na any Saint-Louis ianao tsy mahafantatra anara-tanàna any na any Basse Normandie ianao raha misy zandrinao any sy ny sisa asay voamidy ny fananany mba hifindra ny Basse Normandie asay voamidy ny fananany mba hifindra tsy haiko hoe aiza na aiza fa Paris tompoko Paris tantarao zany zavatra amidio no fananany asivo amidiny io no fananany fa tena enjana be anie zany enjana be zany vaviteny zany amidiny fananana dia miala ao Paris dia mifindra misy Tour Eiffel io Tour Eiffel io hitako voadaroka bomba 3 alina no nivangin'Andriamanitra tamin'izay 3 nuit telo alina zany izy zany nivangin'Andriamanitra tamin'izay dia amin'ny farany moa izy mbola iresaka eo a mbola izy teny ho resahany any amin'ny farany any rehefa avy eo hoe izao ny proof ahafantaranao fa marina ny zavatra lazaiko dia nefa tsy marina le izy dia iza zany ny Andriamanitra namangy azy nandritra ny 3 alina raha izany iza zany io Andriamanitra namangy azy 3 alina io 3 alina hono izy nahazo any faminaniana nefa ny avy eo a lazainy fa hoe raha tanteraka ity dia zay vao tanteraka io faminaniana io dia anomboka amin'izay ny gera tsisy farany ka tahiny tompo manokana ianao a tsy haiko hoe iza ny nandaroka bomba anazy a tsy haiko hoe ahoana jereva tsy haiko hoe iza ny andaroka bomba azy ohatrany hoe teniteneny fotsiny izy avy eo nefa no resahany eo aorianao fa ny sinozy ny andaroka io bomba made in China izy nefa eto izy milaza zany tsy haiko hoe iza ny andaroka bomba azy asa nahazo nareo an-tsaina amin'izany hoe ampiteneny zavatra ohatran'izany Andriamanitra hoe Andriamanitra zany no maminany Andriamanitra zany no miteny dia zavatra ohatran'izany dia mandeha amin'ny vava fotsiny daholo ny zavatra rehetrarehetra dia zay zavatra tonga ao an-tatiny sainao dia hoe Andriamanitra daholo no miteny an'izany dia marina zany monsieur Zoa soiany fa oktobra tsika mandeha tahiny tompo anaka dia zay le izy ny sasany moa zany dia tsy haiko hoe inona le makasitraka tompoko ho an'Andriamanitra ny voninahitra makasitraka mino ranjarison tahin'Andriamanitra manokana ane ianao dia raha misy nareo ao Paris ka tena tianareo tsy ho voazerana bomba na ohatran'ny olona Allemagne ohatran'ny olona Ukraine amin'izao fotoana io mitsopinena ho ariho dia ny tompo manome anarana anakiroa amin'izao fotoana izao azonareo itsoahana diny zao Paris nresahako Finlandia dia Suisse ionao izy dia misy zay hoe ny tompony eo zany manome anazy anarana firenena andehanan'ny olona mitsoaka dia Finlande sy Suisse zany hoe raha misy kristianina zany mihaino an'izao vidéo zao dia efa amidiny entana dia ndana mitsoaka makany tamin'izany fotoana zany asiny mitsoaka makany Finlande na makany Suisse le olona fa nga izy io avy itsotsoahana na andehandehanana fotsiny azo atao an'izany angaty fiainany ity ohatrany any hoe miala any Antananarivo dia ndana makany Antsirabe na ndana makany Diego ho any Finlande dia andeha ho any Suisse dia tena ohatrany hoe mahavariana hoe zay zany le zavatra resahana mahavariana izy fa mbola hitantsika fa mbola tena surprise dia mbola aorianao fa tsy mbola zany resahako zany mihitsy any zany tsisy bomba filesifilesy ny misy any toratora-bato kely amin'ny briky fa tsisy bomba fa Paris zany tandre amizay reo misy teny anahy io hoe tsisy bomba hony any Finlande sy any Suisse fa filesifilesy io no misy filesifilesy no misy any dia bon tao aloha tohizantsika fa sady mampimeany koa moa zany le izy 1er janvier 2023 aiza Paris zaho tsy nahita daty tsy nahita andro fa nahita zavatra hitranga
après ny fin 2022 après ny fin 2022 zany mbola large be mbola misy janvier février mars 2023 avril 2023 sns ohatrohatr'izao fitrangan'le ady Le izy aloha zany raha fomba filazany anazy zany dia ohatrany hoe après 2000 fin 2022 zany hoe mbola 22 23 possible 24 mety mbola ho possible 2025 koa izy mbola mety ho possible na 2026 na mbola mety afaka hiteny foana izy zany hoe mbola ho tanteraka io ka hitanareo mbola ho tanteraka io e dia mety hoe miandry ny fahatokavan'ny tompony amin'ny raha ao an-lanitra mihitsy zany gambany da tsy fantatra olona tanteraka io zany fa izao misy zavatra niteneniny aorianao zay nambarany hoe raha tanteraka teo izy dia ho hitanareo fa tanteraka ilay zavatra niteneniko teo dia izay no henotsika tsara ohatrohatr'izao ny fitrangan'le ady amin'izany fotoana zany misy olona ambony sinoa chinois any Chine mipetraka dia io olona ambony io tsy haiko izy io na maramila tsy haiko izy io na scientifique tsy haiko izy io na maramila tsy haiko izy io na scientifique tsy haiko izy io na maramila tsy haiko izy io na scientifique fa manahirana ny gouvernement chinois ny miara-miasa aminy satria tsy mety feziny izy nolay ohatrany hoe tompony lakile izy dia nanenjika azy ny gouvernement chinois rehefa nanenjika azy ny gouvernement chinois dia nitsoaka tany Paris izy nitsoaka tany France rehefa nitsoaka tany France izy dia ny zavatra hitako amin'izay nitakiny sinoa ho averina any amin'ny taniny io sinoa io dia hitanao moa any France io zao misy miteny hoe raskile mena zaty a Normandie fa saika hiverina any Paris tena aloha manorom-ponenana any a Normandie na mangatsika ary any fa dia tahiny tompo manokany tsika rehetra ino moa zavatra nresaka teo dia nitako ny gouvernement ta sinoa hoe avereny dia tsy nentina merina ny sinoa tsy nentina merina ny sinoa tsy nentina merina ny sinoa ny frantsay dia rehefa tsy nentina merina ny frantsay noho zany amin'izany droit de l'homme ny hitanao moa ny frantsay mandalo Sénat mandalo inona tsy niteny tsony ny sinoa fa tonga dia bomba eo amin'ny tour Eiffel eo am'izay mivalany dia tonga dia made in Chine le bomba zay zany le izy izany eo izy miteny hoe tsy fantatra izy nandaroka an'ilay bomba nefa avao izy tonga dia miteny hoe tezitra zany ny sinoa dia tsy niteny tsona dia tonga dia bomba ny alatsanako zareo bomba made in China dia izay zany le izy fantatra ihany zany le izy na dia nitena izy hoe tsy fantatra izy nandatsaka an'ilay bomba avy izy le bomba izy tsy fantatra fa nefa avy eo made in China indray zany le bomba rehefa tena mandeha ny resaka zay zany le izy misy manoratra hoe Macron ve tsy manao Facebook mba tagiana ato matoa le olona miteny zany hoe satria le izy zany directa zany zao video nataony io dia sady misy olona manao commentaire eo zany dia le olona zany matahotra matoa le olona miteny zany hoe mba tagio ato reto Macron mba tagio zany Macron ahita hoe misy faminaniana hoe ilatsaka ny bomba na tsy fantatra dia asa hoe andrefana pepetra zany ny fanjakana frantsay sa ninona tsy le faminaniana tokony hoe mibeba farafaratsiny hoe mibeba fa zao nandao hivavaka ho an'ny Frantsa na ohatr'izao na inona fa dia filazana loza iseho fotsiny le izy fa tsisy resaka hoe fibebahana na jerevy dao no faminaniana ohatry anatin'ny soratra masina fa misy resaka fiantsonan'ny olona hibebaka sy anona daholo fa tsy hoe hitsoaka fotsiny zany zao ny teneniko atsika tsy Macron ntsony no mitondra amin'izany amin'ity taona ity dia vehivavy ny isolo an'ny Macron vehivavy no isolo an'ny Macron zay ny afantarinao fa ho marina ny faminaniako zay averiko kely izay point zay ohatsy izy hoe amin'ity taona ity 2022 tsika tamin'io fotoana io 2022 izy nanao an'io ary 2022 zany tena tao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena mihitsy ny frantsay toy izy manao hoe zao ny ahafantaranareo fa marina ny faminaniako izy tsy vehivavy intsony tsy Macron intsony ny filoham-pirenena io fa vehivavy izy nandimby anazy eo zay ny ahafantaranareo fa marina ny faminaniako 2022 zay vehivavy ny isolo an'ny Macron nefa tsika zao raha mijery ny sondage any France lehilahy daholo ny ala tête de liste dia hitantsika eo zany hoe ahoana koa ny vehivavy ny tête de liste ary Macron sy anina ahoana no vehivavy dia eo tsika mahita anazy fa rehefa tanteraka io vehivavy no eo io mailo ianao zay mipetraka ao Paris fa ny tompo ane hitanao eo tsika mahita azy izy dia zao zany tsika zao miara mahita azy tokoa fa tsy tanteraka le izy mbola i Macron ihany ny lany tamin'ny farany teo zao zany tsika miara mahita fa tsy tanteraka le izy dikan'izay zany tsisy akory zany le resaka bomba tsisy satria izy ny teny mazava tsara mihitsy zany hoe raha vao vehivavy no zao dia zay ny afantaranao fa tanteraka sy ny zavatra niteneniko teo dia inona daholo zany le zavatra nitenenina be deaibe teo izay nambara hoe telo alina Andriamanitra no namangy anahy
inona daholo zany zany zay le ambarako antsika hoe ty ny olona zay miankinankina amin'ity resaka faminaniana tya dia ho tafalatsaka anatin'ny faminaniana sandoka mihitsy ny farany. Aleo foana miankina amin'izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Aleo foana mandeha amin'izay tarihan'ny tenin'Andriamanitra fa tsy ambaran'ny olona zany. Dia avy eo amin'izay dia hoe hampianatra haminany amin'izay. Zay ny nahatonga nanao an'ilay postamaly iny. Hampianatra haminany amin'izay zany école des prophètes. Nefa ny faminaniana izay ataonao raha ohatran'izany santionany. Vitantsika zao nisy fotoana koa nisy an'ireny hoe avadika ny seksany zazany kibo. Trotrandrainy ny zavatra atao. Lasa imezan'ny olona ilay fivavahana. Ka ny zavatra ohatran'izao lasa mandoto rano mihitsy ilay antsoina hoe fiangonana zandriny. Fa tsy fiangonana zandriny ihany fa tena mandoto rano mihitsy ilay antsoina mihitsy no hoe fivavahana kristianina. Ka izay no mahatonga anahy manisy fanavahana tsara zany. Hoe tsy ny fiangonana zandriny rehetra akory nitondroiko eto fa ireto le manao faminaniana reto. Dia lasa ohatran'ny ireo ny ankinan'ny olona dia ninona andeha ho any Paris na dia tsy maintsy manontany ohatra hoe mety fe sa tsy mety. Be dia be ny no miresaka ty raha hijoroana vavimbelona sy tantarany eto dia lava be ty vidéo ty. Fa misy olona tsy mahay manao na inona intsony mihitsy raha tsy izay tenenin'ireny profeta ireny ary izay tenenin'ireny ao dia ohatrany hoe filazantsara nefa zany ny tipatipa ny zavatra lazainy zareo zany. Zavatra lazalazainy amin'izao fotsiny. Zavatra mifanohatra contradictoire, zavatra tsy tombony. Tsy misy akory rehefa amafisina le izy, amarinina le izy. Efa be dia be ny faminaniana atao Madagasikara atao hatramin'ny hoe lasa filoham-pirenena hono ny sasany, tonga dia ho atolotra azy hono ny fahefana fa zao hoe tsisy akory le izy fa avy eo ohatrany adinodininy olona le izy dia mitohiny ihany ny famitahana vahoaka. Dia izay no mahatonga anahy miteny hoe tsy mety le izy. Tsy maintsy ampitandremana ny olona fitiavana anao ny anambarana an'izao. Fitiavana anao tosintsika zany hoe ahoana ary zany pastera ny ananan'ireny olona ireny an'le hery mampitsingidingidina olona ireny. Io ry havana mbola isy vidéo ihany koa izay mbola ho resahantsika mahakasika hoe ahoana marina moa ny fandehan'ny olona hoe mitsingidingidina io. Fa izy io manko ny zavatra heverin'ny olona azy dia hoe maka ositra. Hoe maka ositra ry Afrika na ohatran'izany mandeha makany dia rehefa tonga any zany dia metrahana tanany. Dia mahazo ny ositra io dia afaka manatanteraka ny zavatra io ihany koa. Fa za tena ary misy tena tsy mahalala mihitsy misy tsy mahafantatra mihitsy hoe misy zavatra hafa ny ao anatin'izy fa tena manatanteraka an'ilay izy hoe za nahazo ositra dia manatanteraka an'izy dia mampitsingidingidina olona sy ohatran'izany tsy mieritreritra mihitsy hoe manao zavatra ratsy fa tena hoe mitoro filazantsara mihitsy. Fa rehefa tena ao ambonimbony ao io misy sorona ao ambadika io. Misy sorona ao ambadika io. Fa mbola ho resahantsika izany amin'ny vidéo manaraka fa hatreo aloha fa te hampitandrina antsika fotsiny fa tena efa tanteraka izay nambaran'i Jesosy Kristy. Tandremo izy fa any am-parany any dia isy mpaminany sandoka hitsangana. Ary tena nampitandrina ny amin'izany Jesosy Kristy. Mpaminany izy nambarany, mpaminany sandoka izay hanao fahagagana sy zavatra maro ka na dia ny olomba fita dia ho voafitany. Izay olona adaladala sy sodokan'ity fihetsiketsihana rehetra dia mety ho voasarika daholo dia lasa. Fa tandremo dia tandremo tokoa. Dia tahaka izany koa ny apôstôly rehefa mijery ny epistily dia miresaka momba an'izany daholo, mampampitandrina daholo ny amin'ny resaka mpaminany sandoka sy ny amin'ny rahalahy sandoka izay ambaran'ny apôstôly mihitsy hoe ambozy amin'izany fotoana izany. Ka ny filazana sy ny fitenenana ny zava-misy dia tena tsy io zao zavatra vidéo public io navoakany dia resahantsika eto izy commententsika eto ilay izy tsisy zavatra foroniko fa dia izay zavatra nitenenina teo no commententsika dia izay filazana ny marina fotsiny tsotro izao ilay izy ahafahantsika mitandrina fa amin'izao fotoana izao lasa tena misy fiviliana be mihitsy ao anatin'ny fiangonana ka andro farany izao ry havana samy mitandrina dia mahereza ho an'Andriamanitra ry irany ny voninahitra. Amen.